rehefa nazo an'ilay teny nomeny asika fampamonjo niteraka anareo ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo dia zao hoe ho anareo zay nandray ka nanaiky dia nomeny fiainana vaovao ao aminy ary rehefa nomena fiainana vaovao ao aminy dia mitory sy manambara toy ny nataon'ny mpiandrondry fampamonjy noteraka ho anareo ary ny fijoroany vavolombelona dia raisitsika ao amin'ny firahana mahazatra antsika ihany 7:77 zay efa natao kely teo ny ampahana Jesosy no anjara so fahaizao kosa hoe ny mampiavaka kely ny fifoazana hatramin'izay ny atombohany dia ny firahana amin'ny feony zafindrahoana da ataontsika zany ny hira amin'ny feony zafindrahoana